marina randriamasinoro nitaky hatrany ny fampitahana ny lisy-pifidianana ambanina mpamarinana sy tsy mialonjafy vato lehibe miisa 5 amin'ny 20 no ny anjera toetrandro ratsy hitoetra amin'ny alady ho avy izao ny rotsakorana atafitra ao anatin'ny faritra mena Malamanga. Manantitra ny rabo ambampira rintso anareo tokolasy tongovavy ary minasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Tsy maintsy atao ny fitakiana ny voan'ny marina mba ho tombontsoan'ny firenena. Fotoan-dehibe indray ny rahampitso sabotsy etsy amin'ny makrobeorisika amin'izay fitakiana ny marina izay nanoloana ny fahitana ny fanitsakitsahana lalàna tamin'ireny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna ireny. Ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany i Rina Randriamasinoro, vaovao tanteriny Asin'Andriamalala, sary ny Toky Ramarola. Tsy misy andro fety na andro mamay ny fitakiana ny famohanany marina satria fiainam-pirenena no avotana. Nanjaka tanteraka ny alabato sy ny fanitsakitsahana atapondony vahoaka mpifidy tamin'ny fifidianana rehetra teto amin'ny firenena, toy ny tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina tanàna teo, ka mitoeram-pitso ny hetsika hitakiana izany marina izany. Irina Randriamasinoro dia mbola mitana ny teny nomen'ny vahoaka mpandalan'ny fahamarinana fa tsy hijanona ny hetsika raha tsy hita ny marina. Zay hatreto tena mandeha araky ny ara-dalàna tsara mihitsy ary tena mahatoky ny fahendren'ny mpitondra ary mahatoky ny fahendren'ny tribunal fa tady kosa ny fahatokisanay tsy midika fahalemena kosa sanatry ny vava fa raha ohatra ka samy anao zavatra fahafeto zay tsy emotra mihitsy fa dia tena ialana tsiny. Ka eto dia miantso atsika mponina Antananarivo renivohitra izay mahatsiaro fa manana andraikitra eto anivon'ny firenena, mahatsiaro izany fitiavana fahamarinana izany. Za tena mametoky atsika mponina Antananarivo tsy sanatria mila vaniny akory ary tsy sanatria hitady korotana fa kosa tena mba hijorotsika hitaky an'izay fahamarinana izay, aza manantena fampandrosoana mihitsy tsika raha ohatra ka tsy mijoro eto amin'ity firenentsika ity aloha ny fahamarinana. Andrasana amin'io herinandro io ny valim-pifidianana ofisialy izay avoakan'ny tribonaly misahana ny ady atao amin'ny fanjakana ka anentanana ny vahoaka ho tonga maro etsy amin'ny kianjan'ny finoana rahampitso amin'ny 1 ratoandro. Fa manoloana ny fitakiana ny ivoan'ny marina tamin'ireny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna ireny dia miseho lany amin'izao fotoana izao ny fanaovana fandemetsaina ary eo ihany koa ny fanakiviana isan-karazany. Namaly an'ireny indrindra androany ny solombavambahoaka Fidèle Razara Pierre, vaovao tanteriny Asin'Andriamalala, sary ny Toky Ramarola. Hitadiavana hevitra rehetra ary atao faindondra raha mihitsy ny fanakiviana sy ny fanasoketana amin'ny endriny rehetra ny pombany Antokotime. Rehefa tsy naomby ny fampiroroana ireo mpitarika ao amin'ny Antokotime dia tsao indray no inina ahely amin'izao fotoana izao fa misy fifanarahana miafina ataon'ny Irina Randriamasinoro ary ireo mpitarika ny hetsika miaraka amin'ny ao anatin'ny fitondram-panjakana. Tsika manko ohatra ny famendrofendro, tsika indray ohatra ny fanelitsao, ny fandeha miantsaina, hoe mifampidinidinika any ireo lohan-tomposorony ireo fa zavatra efa misy dilina vita, tsisy dilina natao zany fa avoay marina fa rehefa tsy avoakanareo marina dia takinay ary aza atosikareo anao ny tsy ara-dalàna zay. Fa aleo rehefa mbola amin'ny ara-dalàna ny zotra izoranay ny fahamarinana ny takinay dia aza vely hitaky zavatra hafa aloha zay fa omeo anay fahamarinana. Tsy mbola hita taratra mihitsy hatreto ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana amin'ny fampanjakana sy famohana ny marina. Tradradradraina lava isaky ny miteny ny mpitondra fa tantandalany Madagasikara ary mandala ny fahamarinana izy ireo ka tokony aseho anefa izany. Dia tsy mbola mahita taratra avy amin'ny tompona andraikitra hoe miroso makany amin'izay zavatra zay takina izay zany le fihetsika atao, satria naterina ny fitarainana tovanana tamina lalana porofo marobe nefa tsy misy zany ezaka hoe anomezana valiny ahafantarana hoe mizotra makany amin'izay fitakina ataona izay ve
lay fitakiana ataony ny tompon'andraikitra. Ny fitakiny Antoko-Tim dia tsy misy afa-tsy ny fangatahana ny anaovana fampitana ny mpifidianana izay nampiasaina tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna lasa teo. Mbola miziriziry amin'ny heviny nefa ny fitondram-panjakana izay toa manamarina ny nambaran'ny Antoko-Tim izany fiziriziriny tompon'andraiki-pahefana izany. Momba ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ihany dia efa mikirakira ireo atoza-taratasy mpitoriana tonga eo am-pelantanany amin'izao fotoan'izao ny anivon'ny tribonaly administratif. Tamin'ity androany ity ary dia natsoina teny amin'ity rafi-pitsarana ity ny kandida ben'ny tanàna natolotry ny tiako Madagasikara tao amin'ny komune Ivato dia tsy izany fa ny kandida Penjy. Fantatra fa ny kandida miaradi amin'ny fanjakana no ny tory azy. Toy izao indrindra ny fanadiadiana momba an'izay hoentin'ny Laurette Berton sary ny Tahiry Niaina. Tataka lavitra ny salanisa raha ny valim-pifidianana Vonjimaika izay navoaka ny avy amin'ny CENI tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna tao amin'ny komuna Ivato. Ny kandida nitondra ny fanevantim Andriamatoa Penjy Andrianarsoa no nitarika tamin'izany. Tsy nanaiky io faharesena io anefa ny kandida natolotry ny fanjakana ka nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana momba ny ady amin'ny fanjakana. Nohenona androany ny fiarovantena ny kandida Penjy manoloana izany fitoriana izany. Ny antony fitoriana dia ny asa sosialy nataoko maimaimpona ho an'ny vahoaka ny Ivato izay efa nanomboka tamin'ny volana May lazaina fa fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Eo ihany koa ny hoe fanereko ny mpivarotra izay hoe tsy maintsy mifidy hafa raha zany tsy omeko tsena. Tsara milaza tompo fa tamin'ny 15 ny volana Septambra no nametra-pialana tsy ho ben'ny tanàna intsony ny tenako. Za efa tsy ben'ny tanàna zao amin'izao misy ilay komitina joro miaraka fitondram-panjakana no mizara ny tsena. Izany hoe diso tanteraka ny filazana fa hoe ny tenako nanao propaganda ary mbola tsy niditra tao anatin'ny tsena io ary. Eo ihany koa ny hoe fizarako vola ho an'ny mpivarotra sy ny hoe misy kandida hafa manohana ana tsoroko tompoko fa na kandida izy na kandida izy dia manohana ny tenako satria navita asa maro tanatin'izany komina Ivato zany rary ny olona raha manohana ana izahay dia vonona miatrika ny fitsarana miatrika izay ho ataony amin'ny hoe mikimaky any ambadika any amin'ngianana fa tsy adalako rompon'ny Ivato tsy afantatra ny olona vidiany efa tsy dia mahagaga satria tamin'ny efa taona lasa efa nitory io kandida io resiko izy tamin'izany fotoana izany dia nametraka fitoriana ary resy ihany koa izy taty anivon'ny fitsarana misana amin'ny ady amin'ny fanjakana. Amin'izao fotoana izao kandida izy mbola kandida ny tenako mbola resiko ary resiko mavesatra kanefa mbola mitady izy fomba izay andresenana andray amin'ny hoe pitsopitso maro samihafa. Ny anafoanana ny Ivato rehetra azon'ny Andriamatoa Penjy Andrianarsoa no takiany io kandida ny RK io amin'izao fitoriana ataony izao. Nanambara ny kandida avy amin'ny TIM fa tsy misy mitombona ny fitoriana natao azy ary nanamafy izany raha teo ireo solotena ny mponina avy amin'ny komuna Ivato izay tonga nanotrina azy teny. Vahoaka marobe no tonga nanotrona ny kandida ben'ny tanàna natolotry ny tiako Madagasikara teny amin'ny komune Ivato Penjy Andrianarsoa zany tamin'ny fampiatsony teo anivon'ny tribonaly administratif azy. Amin'ireo vahoaka ny Ivato dia tsy mitombona ny fitoriana ny kandida Penjy. Laurette Berton ihany no mitatotra ny vaovao sary ny Tahiry Niaina. Nanizindizina ny solotena-ny mponina Ivato commune fa tsy misy mitombona na iray aza ny fitoriana natao tamin'ny kandida Penjy teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif. Zay solotena mpivarotra tonga eto niresaka mihely ao amin'ny commune Ivato dia hoe anaovan'ny mera Penjy ampimamba ny tsenan'ny Ivato ary taona maro nolonana tao anaty fotaka fa ankehitriny nefa vita amin'ny Penjy ny tsenanay. Zany zavatra zany na ny anjihana amin'ny meranay tsy ekenay mpivarotra zany tompoko manantena fahendrenareo mpitondra fanjakana zay fa tsy afaka ny anaiky an'izao zavatra moramora zay. Olona mamim-bahoaka fidimy vahoaka fa tsy natolotolotra fahatany fotsiny kanefa no zava-misy izay atrehanay ireo solotena mpivarotra vitsivitsy raha mbola ilaina raha dia mbola maro no ireo zay nahavita zavatra io ary io tsy nandala vola io na ariary folo ary zay tompoko no mbola ny antotena na ho viva anankiray tsy nividiny io nefa amin'izao fotoana izao hoe maheno fa mizara vola rangaha io tsy nizara vola io tompoko terina etona mihitsy fa tsy nizara io na ariary zato ary mividy an'ny tisorta mbola nanao tisorta ary zay mbola volanay tsirairay 20 000 4 ariary no vidiananay tisorta ho anay samy mahaleo tena
fa tsisy zany hoe nandonina ny zaravolo zany miselemery io zay vahoaka ny vatompo dia malahelo amin'izao zava-misy zao apetraka aminareo mpanao fanjakana fa raha tapony eo ambony eo zao zavatra zao fa tsy ekenay vahoaka kosa raha ny safidinay no atao ohatr' zao tsy ekenay tompoko. Ny fahitana ny zava-bitana Andriamatoa Penjy nandritra ny 5 taona ny tantanan'ny commune ho hiatran'ireo mponina no nandresy lahatra azy ireo hanohana ity kandida avy amin'ny tima ity fa tsy misy idirany loko politika loatra. Nanamafy izany raha teo ireo solitena avy amin'ny antoko ny fanjakana ankehitriny izay manohana ny kandidan'ny tima ao amin'ny commune Ivato. Tompoko ny atongavana eto moa zany zao dia noho ny fanohananay ny kandida ben'ny tanàna izay natolotry ny tonko tima dia Andriamatoa Pendry Denarso. Resy lahatra izahay ny zava-bitany teo Ivato ary izahay tsy mividimbolana no karamaina fa tena ampitiavana tanteraka satria zao ny antony ny kandida izay natolotra ny RK ny komity manohan'ny isika rehetra miaraka amin'ny Rajoelina moa zany dia olona tsy mety aminay ary olona io dia olona nanohana premier tour nanohana HVM, deuxième tour nanohana président Ravalomanana, ny fifidianana député mbola nanohana olo-kafa tsy nanohana ny député mpanjakana dia izay tompoko mahatonga anay ny sitaka ny alan'io kandida natolotry ny RK tao Ivato aleonay nanohana ny Pendry Denarso fa izy no efa navita zavatra ihany koa teo toerana ny ben'ny tanàna izay natolotry ny RK dia efa nitondra tsy haiko 2 mandanga ambany teo fa tsisy ninina vitany fa ny kandida Pendry Denarso navita zavatra teo Ivato izay no naresy lahatra anay niaraka taminy nanohana anazy hatramin'ny farany zay ary izay mbola tonga ty zao ary tsy manaiky izahay raha vidivily ny safidim-bahoaka satria vahoaka ny Ivato dia maro nisany fidy amin'ny Pendry fa tsy hoe sanatria olona vitsy akoriny. Tonga marobe nanotrina ny kandida Pendry teny Anosy eny amin'ny tribunal administratif ny solitena ny vahoaka avy amin'ny commune ambanivohitra Ivato na ny eo ny firaisan-kina sy ny fahavononana hiaro hatramin'ny farany safidin'izy ireo. Ivato lafo vaovao hafa isika saminy natsikaritra ny besom-maro fa tao anatin'ny andro maromaro zay dia ny rotsaka hatrany ny orana raha ny nambaran'ny mpamantatra ny toetrandro nefa dia mbola hitoy eo anatin'ny 3 andro io orana izay mikija io. Lorette Berton iary mahefatrany no mitatitra ny vaovao sary ny tahiriny aina. Mbola ilay andian-drahona mitondra rivotra mafana sy mando no mamaritra ny toetrandro manerana ny Nosy. Ito iaraka izany ny rotsakorana any amin'ireo faritra avaratra andrefany Madagasikara ao anatin'ny 3 andro avy ary hitatra hatreto ampovoantany izany araka ny vinavina. Zay zany mahatonga ny faritra Mahajanga hoe mahazo orana betsaka dia mikisaka tsikelikely makaty Antananarivo io andian-drahona mafana sady mitondra orana io ka zay no mabetsaka ny rotsakorana ka mila mitandrina araka izany ny faritra maro manerana ny Nosy satria akoatra ny faritra Atsimo andrefana Androy Anosy dia ahazo rotsakorana betsaka ka ampitandremina satria dia ina mety sy mitondra daona karaha ny renirano noho ny fahabetsahany rotsakorana indrindra isika any amin'ny faritra Boeny Melaky dia mahazo ihany koa Betsiboka dia ny faritra Alotra ka mety hitatra atsatsy Analamanga izany ao anatin'ny 3 andro hafa. Mbola mila mitandrina isika eto amin'ny faritra Antananarivo izany hoe ny Analamanga manontolo satria mbola hitatra taty amin'ny faritra Analamanga ny rotsakorana hoentin'ny ny rivotra mafana sady mando avy any avaratra andrefanio. Ny maripana dia ivony ato favaratrasika dia mafana izy any manefikefoka mihitsy saky manerana ny Nosy manontolo. Efa mitaraina ny mponina ny Mahajanga tampon-tanàna amin'izao no ny fiakaran'ny rano sy ny fahadibon'ny tanàna maro ao an-drenivohitra Boeny. Mila fitandremana sy fiomanana bebe kokoa nefa ny mponina ao satria mbola hitoy ny orana tahaka izany koa ny eto Antananarivo. Mila mitandrina antsika manoloana ny fabetsahan'ny orana ary misy koa ny arana tafitra le orambe io dia mila mitandrina zany isika manamorona ny renirano tokony hitandrina koa tsy hitandrina manamorona ny ranomasina dia ny fitandremana amin'ny fisotroana rano tokony hoe rano nampangotrahana ny ampiasaina dia fitandremana ny ankizy majinga ihany koa mila raha maso satria in'le renirano iny tena atahorana mihitsy satria mikorina mafy iny. Mbola ho avy foana ny orana Mahajanga ao anatin'ny 3 andro hafa ka mila mitandrina isika dia arahana tafitra ho isika teo izany hoe fa dobo izao dia mbola ho avy hatrany ka mila mitandrina hatrany isika. Tsy misy ny ahina ho rivo-doza hiforona ato anatin'ny herinandro avy ho hiatrany avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro.
rehefa avitrakjanona ny orana dia mitaintaina trano ireo olona zay mipetraka amin'iny ambaniny mantsaka miadaniny sy aty amin'ny faritra zay manoloana tandondominy ireo vatobe isan-karazany zany. Efa nisy ny ankodi tamin'ireny vatobe ireny ary manoloana an'izany indrindra no ilazany ny eo anivon'ny tompon'andraikitra maro samihafa ny tokony ialany ireo olona izay miaina ao anatin'ny loza mitatao. Raha vo Razafy Mahenina no mitatitra ny vaovao, sary ny Andro Rakotomalala. Tokony tamin'ireo ora maraina vatobe iray no rianjera atao tsy mialonjafy Mahamasina. Trano azy iray no potika tanteraka, tsy nisy kosa ny ainana fohy, saingy nisy ny olona voatery nafindra toerana. Nidina teny fotony avy hatrany ny PNGRC miaraka amin'ny sefokotany, nijery ny toe-java-misy sy ireo vato mbola ina iotsaka, namatry ireo toerana nampidi-doza ary indrindra nanentana ireo mponina eo manodidina mba hifindra toerana. Tsy hijanona hatreny rotsakorana ary amafy azy izany ka mety hitarika loza tampoka amin'ny fihotsahany tany eny amin'ny tetezana tendrombohitra sy ny amin'ny mety ho fihotsahana vokatry ny fivangonany rano sy fiakaran'ny rano ihany koa. Nampilaza moa ny prefektiorana Antananarivo fa vatobe mahery 20 no atahorana hianjera eny ambonina mpamarinana sy manodidina, tokantrano 100 no atahorana amin'izany. Tokony indray ny fepetra mifanandrify azy avy araka izany ny mponina eny amin'ireny toerana ireny, toy ny eny amin'ny manodidina Nakadalalana, Ambojatova Avaratra, Manjaka Miadana, Andrefana sy Atsinanana, Ambotsibona sy ny rehetra. Tokony mialatrany ihany koa noho izany ka antsony araka izany ny mponina mba hipetraka amin'ny toerana azo antoka. Raha ny fanampim-baovao dia fantatra fa nolokoana mena avokoa ireo vato mety enjera ary notsipihana loko fotsy ny lalana mety izoran'ireny vato reny raha tonga ny fianjarany izany. Ankoatran'izay dia manentana ireo olona izay mety andalovan'ireny vato reny ny tompon'andraikitra mba hiala dian'izao mba hisoroana ny loza mety hitranga. Fa erikerika mahatondra drano ary tena arabaky teny tokoa izany fitenenana izany amin'izao fotoana izao. Raha tsodrano no andraisan'ny olona azy fa rehefa be loatra kosa dia miteraka fahasairanana ary raha ny eto Antananarivo dia efa mahatsapa an'izay avoka-drano ny orambe mikija tsy akiato izay. Mirado Rabenjamina no mitatitra ny vaovao amintsika, sary ny Andry Rakotomalala. Saika dibo-drano avokoa ireo faritra ivy eto Antananarivo amin'izao. Misy fiantraikany mivantana amin'ny fidiram-bolan'ny mpona izany, miteraka vaty antoka. Tahaka ity etsy Androso Atsinanana ity, inona ny vahaolana? Lasa tsy any amin'ilay tatatra akory le rano, fa lasa dopony rano, ery rano ery. Dia tokony mba hojeren'ilay ampipasin'ilay sambovahy zany mba hosokafana le kanala satria defaona kanala tery izy zao dia fako. Dia fako miangana ohatr'izao. Dia tokony mba hoasorona le fako mba handehanan'ilay rano satria lasa dopony rano be. Miakatra andohalika ny rano. Nataony arabe nefa tsy mety ihany. Ny matory atsena garta eto dia tsy hita izay atoriny izao mahazo anay ety zany aloha akoatran'izay dia tsy hita tsony zany izay zavatra azo iainany aty miara-mahitsika fa tokony rano normal ny lalana ny nambarina tokony tsisy rano tsony eo zany, tokony asiana kanala mihitsy zany, manamafy mihitsy zany ny fanjakana hoe mba tokony hisy kanala mijaly ny madinika. Tena sahirana mihitsy zay amin'le rehefa miantsena ohatr'izao amin'le rano zany mahatsiravina be na le mandeha ohatr'izao ara satria le lalana le arabe amboarina nefa le tatatra tsy araka ny tokony ho izy fa dibo-drano araka izao hitantsika izao moa zany dia mba mangataka hoe rehefa mbola le amin'ny fotoana tsy fahavaratra zany dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana zany mba le tatatra mihitsy zany tena olana voalohany. Amin'izay rano tondraka moa dia le abazina asiany tsy mantsy zany tsy mety. Mihitako hoe amboarina ny lalana fa makaiza le kanal. Tsika nge ohatrany hoe tavoahangy 1 litry nefa le vavany kapsily dia tsy afaka mandeha le manoa. Dia le lalana ngeda be nefa le midiverse makaiza le miconverse makaiza. Tsisy fivoahan'ny rano, le dalina tsy etsina daholo dia alohan'ny maintany zany dia efa tokony maintany dia efa tokony homanina hoe hoavy ny fahavaratra dia tokony andraindraiky ny fanjakana zany hijeren'le analan'le loto ao anatin'le dalina vao orana ny 2 andro sy 3 andro ary zay fa raha vao maiky vao mitombotomboka amin'ny orana fa raha ohatra zany ka hiaina amin'le 3 volana 4 volana dia mba ponina ety amin'ity tanàna ity dia mijaly mahitsy zao ny fiainana iainanay na dia hoe nambarina le arabe dia mahatsiaro mijaly satria ny rano mibeda be. Tatra le rano ty dia maty
tokony mamboly bus lehibe na caniveau lehibe mba ahafahan'le ahafahan'le rano mba mivoaka fa tsy afaka mivoaka le rano fa tsetsina daholo lalana. Zay zao mivarotra eto zao dia voatery tsy maintsy manidy tsena tsy maintsy mangorona satria rano be le izy dia na ny olona hividy entany eto aminay aiza dia lasa mijaly be mihitsy. Sa mba manaiky amin'ny tompona andraikitra ny tompo koa mba hanokatra an'ilay kanalina zany. Fa mbola mafimafy kokoa noho ny mitranga eto Antananarivo ny mitranga ho Mahajanga amin'izao fotoana izao. Raha ny vaovao izay voaray io hariva io dia tobo-drano ihany koa ny faritra maro ao tampon-tanàna ny Mahajanga ao. Nanomboka amin'ny raika ny 3 Desambra 2024 no avy ny orana ary dia mbola mitohy mandrakitiny androany. Ny antony dia noho ny fahatsetsena ny lakan-drano mitovitovy amin'ny eto Antananarivo ihany sy ny fanotofana tsy ampiheverana ny velaran-tany maro. Lorette Berton no mitatotra amin'ny vaovao sary ny tahiry ny aina. Hatreny am-potope ny rano ho an'ireo olon-dehibe. Tafiditra hatrany an-trano ny rano eny amin'ny faritra iva rehetra. Tsy afabela amin'izany ny fokontany Ambalavola, Fiofio, tsara rano ambany sy tsara rano Nosikely ary tsara mandroso sy Mahavoky Avaratra. Zaka mandalo aminay ato dia dobo rano be. Tsisy raha ilana amin'ny trano jiaby. Zaka jiaby simba, entananay simba, vary, dobo, charbon. Sahirana be zay Ambalavola. Tamin'ny 2 heures quart minitra, tamin'ny 2 minitra rano. Zay fa tsy hainay intsony rano samborinay. Zao tany andehananay zay fa tamin'ny fokontany fa olona koa maro be fa feno any zao. Toerana jiaby fa feno olona. Zay tany faziranay rano fa tafiditra anatin'ny trano tsisy atoriana zay tsisy petrapetrarana. Entanay jiaby lena. Nanakay efitrefitra rano agnatin'ny tranonay sektera. Zay sektera 5 Ambalavola. Ao aboaka mba mandefa ny lakana io reo na vedette orboro iny baka ny olona any ambany reny fa mbola betsaka be ny olona any ambany any mbola tsy tafiditra mbola tsy tafaboaka. Efa sahirana relay sy mitatitra foana avy any. Zany zava-misy aby ka makataka ny rapona fanjakana mba hietsika ingana hijery an'ity fa ny fokon'olona dia fa tena sahirana mafy zay zao. Betsaka araka izany ny traboina ao an-drenivohitribo eny. Tonga nandray ny andraiky ny avy hatrany ny tompona andraikitra ny an-toerana nandray an-tanana ireo mponina izay tratrany izany voina izany. Misy vedety zany anankiefatra zao ny vedety miasa eto zany zao dia ny ampy lakana anankiroa. Zay zany no miparitaka misy aty Pamfitima misy vedety ray, aty Ambalavola misy lakana anankiroa, dia aty amin'ny misy vedety anankiray koa tia Tsararano ambany dia Mahavoky Avaratra misy vedety anankiray. Ireo zany aloha zany no afaka etsehana aloha amin'izao fotoana zao ny zavatra ataontsika dia manangona ny olona mba hipetraka aty amin'ny toerana avo aloha. Hatreto aloha mbola manodidina ny 500 ny isan'ireo trabony efa voaray an-tanana fa mbola itoy ny fidinana ifotony ataony avy amin'ny PNGRC ary azo antoka fa tsy maintsy mbola hiakatra izany antotanisa izany. Ny ankamaroa moa zany dia ankizy dia ny vehivavy misy voaterabao koa fa amin'izao fotoana zao moa tsika mbola eo amin'ny fotoana mievacuer ny olona rehetrarehetra. Ny tsara marina moa zany ho antsika rehetrarehetra aza misalasala manatona ny site d'hébergement izay efa voatondro isaka ny fokontany indrindra fa amintsika amin'ny toerana ivo. Ny Mahavoky Avaratra ohatra dia amin'ny EPP Tsaramandroso, ny Tsararano Nosikely amin'ny école privée Mirindra, ny Tsararano ambany moa zany amin'ny fokontany Tsararano ambany, dia ny Makoa moa zany aty Ambalavola sy Fiofio dia aty amin'ny EPP Fiofio. Ilaina hatrany ny mailo ho an'ny mponina ao amin'ny faritra iva satria vinavinaina mbola hitohy hatramin'ny alatsinainy ho avy izao ny rotsakorana ho an'ny faritra Boeny manontolo. Iverina ito Antananarivo renivohitra kosa isika manao ny ainy tsy ho zavatra ny anivon'ny fiaditiana ny tanàna Antananarivo amin'ny fanadiovana taorianan'ireny fetin'ny farantaona sy ny fandraisana ny taona vaovao ireny. Maro ny mpivarotra ary amin'izy ireny dia misy ny tsy mety manaraka ny fandaminana ary manoloana an'izany indrindra dia manentana ny rehetra ny fiaditiana ny tanàna Antananarivo mba anaraka ny fepetra izay napetraka. Ravo Razafy Mahenina no mitatotra ny vaovao sary ny Mathieu Princy.
Entitra ny fiadidiana ny tanàna na Antananarivo malohany ireo mpivarotra tsy miala ny toerany na dia fanafantatra melony tady farany ahafahany manao ny fitadiavam-bola azy. Ny entana lohatra amin'izao olo izao mampahafantatra fa tsy misy taratasy fahazavon-dalana intsony any ampelantanany tsirairay manamarina fa hoe mbola mitohy ny bazary fa tapitra omaly ny fanomezan-dalana. Ho an'ireo izay mbola mini janona eo zany dia misy fepetra ho raisina fa mbola manentana aloha resaka hoe efa tsy ara-dalana intsony any mbola fanaovana anareo na manao kilalao io na manao aktivité hafa ety amin'ny toerana izay nanaovana bazary de Noël. Izahay moa dia efa nifandray tamin'ny préfecture Antananarivo mba hifanampy ao anatin'izay fanadiovana ity avenue de l'Indépendance. Saika mahazatra trano dia miparitaka ny fako isaky ny tsena na iny Analakely na iny Mahamasina. Ny toe-tsaina aloha no tokony ovaina. Fihetsika tsotra ity fahadiovana dia ampy ka tsy andrasana tompon'andraikitra. Na izany aza, niara-nifarimina tamin'ny fanadiovana ny mpiasa eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny mpamonjy voina ary ireo avy amin'ny boriboritany enina. Tanjona moa ny hamerenana amin'ny laony ny endriky ny tanàna sy hampirindra ny fifamoivoizana. Ivadika vaovao hafa isika tandroka harom-vozona no hiantson'ny olona ny mpitandro ny filaminana anisan'izany ny zandary. Misy nefa ny fomba fahitan'ny olona azy izay asan'ny zandary izay toa lasa herim-pamoretana ary dia maneho ny heviny ny olom-pirenena manoloana an'izay. Fanadiadiny Mirado Rabenjamina sary ny Andry Rakotomalala. Targeta ho an'ny mpitandro ny filaminana ny miaro ny vahoaka sy ny fananany. Voatsely akora nefa izay no nandrenesana ny antso-jaina ataon'ny zandary tany amin'ny faritra Menabe sy ny tany atsimo Nosy. Vao nigadana koa ty taona 2024 ity dia zandary ihany koa no nitifitra sivily teny Ivato. Mijoro anohatra izany fiatsika mamoehatra izany ny firaisamonim-pirenena. Ireo mpitandro filaminana eto Madagasikara izay mamono olona fotsiny tsy vita kely tsy vita ninina fa sopisonena fotsiny hoe dahalo ny olona dia vonoana ary tsy olona ray roa fa olona anjato no vonoana. Ary dia tiako manamarika ho an'ireo mpitandro filaminana sy anti force de l'ordre ny association-nay. Fa zahay tsy manaiky nareo hamono olona satria tany misy lalàna eto misy fitsarana. Samboro dia antony amin'ny fitsarana dia any fantatra hoe dahalo sa tsy dahalo. Fa ny olona idirana tanàna fotsiny dia samboro na fatorana dia tifirina na inao vonoanareo zahay dia zahay tsy anaiky an'izany tsy maintsy miteny. Hita tao anatin'ity recommandation ity. Ny teny koa ny frantsay mahakasika an'io, ny izingizina ny italiana, ny teny ny Espagne, ny teny ny États-Unis d'Amérique amin'ny famonoana ny mpitandro filaminana olona na antsoina hoe exécution sommaire. Dia zavatra zay zany zava-dehibe ho atsika fiarahamonim-pirenena ny fihenoan'ireo firenena-dehibe atsika. Tsy tokony ireto firenena-dehibe reto ny hiaro ny vahoaka malagasy ny mpitondra. Satria zay ny asan'ny mpitondra miaro ny ain'olona sy ny fananany. Mbola hotohizana ary sorana ny izay ny haino fa mahery vaika ny recommandation mahakasika an'izany ary tsy maintsy mbola hanaovana investigation ianareo izay namono ary mbola karoana ny marina satria crime nataonareo meurtre sarosarotra ny voafafana zany na anatin'ny telopolo taona dia miomana zay mbola namono mpanjavatra mampana teto namana mpanao gazety ny hena tsisy tsony ngely izy dia ny olona any ivelany me zany ny teny azavonoina ny malagasy mipahitandrazana amitsika mpitandro filaminana zay nareo ho hijanona fa raha sika samitsika miteny hoe tsy mety io dia zahay indray no ataonareo hoe anti force de l'ordre. Izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS misaotra anao naharaka hatramin'ny farany samotaina sy ovimbirin'Andriamanitra isika menakavy veloma tompoko.